Faly miaraba tompokolahy, faly miaraba tompoko vavy, tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio sika dia manana vahiny Ramatoa Lanto Rajarzafy izay talehan'ny departementan'ny diaspora eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy. Miarabanao Ramatoa Lanto Rajarzafy, tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada. Miarabanao Bakandresy ary faly miaraba ny mpiaino sy ny mpijery rehetra any Canada ihany koa. Ya, ina moa zany tena hoe antom-pisiny zany hoe departementan'ny diaspora eo anivon'ny ministera na raharaham-bahiny zany. Ny tena antom-pisiny io departementa iray io dia ho fampirisihana voalohany indrindra ny malagasy am-pelezana handray anjara amin'ny fampandrosoana Madagasikara, fametrahana sahady ny malagasy am-pelezana amin'ny toerana misy azy amin'izay fampandrosoana Madagasikara izay, ary ho fampahafantarana izay zavatra efa ataonareo rahateo amin'ny fampandrosoana Madagasikara, fampahafantarana izany aty Madagasikara zany satria tsy hoe nisy ny direction zay vao nanao zavatra ianareo fa efa nisy ny asa sahaninareo aty an-tanindrazana fa tsara amafisina sy ampahafantarana misimisy kokoa ny malagasy aty an-tanindrazana. Nisy ny forum de la diaspora, tratra ve ny tanjona tamin'izany fanatanterahana ny forum zany, ary inona no mety hoe vina ho amin'ny manaraka indray ho toy an'izany forum zany? Amin'ny ankapobeny azo lazaina hoe tratra ny tanjona. Eo amin'ny fandraisana anjara aloha mihoatra ny eritreretina ny mpandray anjara tonga na dia nisy ary ny epidemia amin'ny peste teto Madagasikara iny. Teo manodidina ny 300 teo eo mpandray anjara rehetra, tao anatin'izay teo amin'ny 70 teo ny malagasy am-pelezana tonga. Raha 300 ny soratra anarana, 70 ny tonga, efa manodididina 700 ny soratra anarana zany ny tonga, dia amin'izay lafin'izay aloha tratra ny tanjona. Tratra ihany koa ny tanjona satria manarak'izay nisy ny fifanakalozana teo amin'ny avy any am-pelezana sy ny teto an-toerana. Nafana dia nafana ny ady hevitra, tsisy tsitsiana fa fanakalozana, fanakianana, fa teo amin'ny rotota. Zava-dehibe zany ho anay satria misy zany le mbasambany misy ny fanakalozana mivantana satria tsara aoka tsorina amintsika fa misy an'le tsy fitovizana fijery amin'ny ianareo avany sy ny malagasy eto an-toerana, dia nafahana ny fanakalo hevitra sy nandrindra ny fomba fijery zany ny forum iny, ary farany zay tsy latsa-danja ihany koa dia nafahana nampifandray anareo any ivelany sy ny teto an-toerana, na eo amin'ny sehatra ny fandraharana zany na eo amin'ny sehatra ny asa sosialy, nisy ny fanakalozana mivantana, nisy efa misy sahady ny fiarahana miomby miantoka amin'ny fikambanana avany sy ny aveto, ary efa manomboka mandeha zany le fifandraisana, efa misy ny fanakalozana, efa misy ny vinavinana fiarah-miasa amin'ireo fikambanana vitsivitsy ny anty sy ny eto an-toerana. Amin'ny ankapobeny zay angamba aloha azo tenenina. Momba an'izay misy ve ny fanapahan-kevitra niraisina niainga tamin'ireo le volavolakevitra, ohatra raisiko amin'izany ohatra hoe ny fahafahan'ny malagasy aty ivelany mandray anjara amin'ny fifidianana izay misy, efa tonga tamin'izay hoe ny ady hevitra sa mbola tsy tonga tamin'izay? Tena tonga tamin'izay ny ady hevitra. Efa fantatra fa tsy maintsy ho tonga amin'izay ny ady hevitra satria anisan'ny zavatra marary ianareo any ivelany io. Ny voaka tao aloha dia hoe misy ny zo hifidy, manana zo hifidy nareo any ivelany ohatra malagasy rehetra, saingy ny fanatanterahana, ny fisitrahana izay zo hifidy izay mbola tsy tanteraka hatreto. Nisy ny ady hevitra atao hoe ahoana ny fomba hanatanterahana izany, lahara-pahamehana ve izany, izay zany no ady hevitra teo amin'ny anotany sy ny ankilany, tsy ny fanjakana ihany fa
izay nanatrika rehetra tao zany samy miteny heviny. Misy ny teny hoe tena efa fotoanany zao, misy ny teny hoe milaharam-pamehana ve zany, misy ny teny hoe ndao apetraka arany, ndao hodiniana ahoana ny anatanterahana izay ametrahana izay zo isitraka izay zo hifidy izay. Dia ao anatin'le tolo-kevitra napetraka moa zany dia hoe tokony hodiniana, tokony atomboka amin'ny fanadiniana an'izay hoe ahoana ny ametrahana azy, satria rehefa miresaka zao ny olona dia mieritreritra hoe any Frantsa ihany ny diaspora, fa rehefa nitenena hoe tsy any Frantsa ihany ange ny diaspora fa maneran-tany, ka ahoana ny ametrahana azy satria tsy mety raha apetraka amin'ny firenena iray izy nefa tsy apetraka any amin'ny sasany. Dia izay ilay eo amin'ny lafiny etomanana zany mbola sarotsarotra, dia hoe misy nametraka sosokevitra zany hoe andao hodiniana ary hoe ahoana ny anamorana an'izay eo amin'ny lafiny etomanana izay, satria tsy ny rehetra ny ambasadintsika tsy misandrahaka maneran-tany misy ny be dia be ny toerana tsy ahitana ambasady, dia ahoana no anaovana an'izay. Izay aloha no sosokevitra atao zany hoe tokony ny ady-hevitra zany efa mipetraka, tsisy mandà an'ilay zo ary ny zo misy, fa eo amin'ilay fisitrahana azy zay zany no tokony hodiniana miaraka. Tsy izahay irery aty amin'ny lafiny fanjakana ihany, fa ny rehetra mihitsy ny miara-mandinika sy mijery hoe ahoana ny ametrahana azy. Sosokevitra ihany moa tao fa tsy maintsy dinihana ny lafiny ara-teknika ny mapety sy mapety azy. Ia, raha ohatra hoe misy malagasy te hanao ataontsika hoe hanao investissement any Madagasikara, ny départementan'ny diaspora zany amin'izay lafin'izay afaka hoe manamorana izay atao hoe fakanesany faniriany malagasy te hanao investissement zay any an-tanindrazana, sa tsy dia tena tafiditra ao anatin'ilay andraikitry ny départementan'ny diaspora loatra zay? Ny départementanay zany amin'izay lafin'izay dia mampifandray an'izay te hanao hampiasa vola eto Madagasikara amin'ireo mety ho partenaire na amin'ny EDBM izay manao misy guichet unique ao zany amin'ny fanatanterahana izay fanaovana fandraharana izay, ohatra fananganana orinasa, fanaovana ny investissement, aizany misy ny daholo ny opportunité misy, dia mampifandray amin'ny EDBM zany izahay sy mampifandray amin'ireo partenaire afaka mijery zany hoe aiza ny orientena anareo raha ohatra te hanao investissement aty. Zay zany tsy tena hoe manampy ara-bola, tsy ao amin'izay fa mampifandray. Zay zany tena andraikitray amin'izay lafin'izay, mampifandray ireo mety ho mpisehatra samihafa. Raha miverina kely amin'ilay forum de la diaspora, inona no azo hita hoe zavatra tena nanaitra sy nisongadina vitan'ny diaspora narantina nasio tamin'izany nandritra zany forum zany? Mety afaka mitanisa ve ianao na milaza hoe reto zavatra ohatr'izao mety hoe tena nanaitra sy nafinaritra tokoa tamin'ny, satria raha fahafantarana azy nisy ny exposition atao hoe fampirantiana moa zany nandritra ny hetsika. Misy fampirantiana fikambanana vitsivitsy eto toerana sy tany zany, dia tamin'ireo fikambanana ireo zany aloha mampiseho izy inona ny asa ataony, inona ny zavatra efa ataony, ohatra hoe manao sekoly, manao fampianarana, misehatra ny fahasalamana, fitsaboana. Zany zao nefa niseho teo. Dia misy fikambanana mieritreritra hanangana microfinance aty Madagasikara izay tantanin'ny diaspora. Misy inona koa ohatra junior pour Madagasikara izay any Frantsa, mandrisika ny tanora na vita fianarana any Frantsa hiverina tanindrazana, hanao investissement na verina hiasa. Zany anisan'ny tao daholo. Efa niteneniko teo moa resaka fahasalamana sy resaka fampianarana aloha no tena betsaka raha amin'ny resaka association zany. Dia amin'ny resaka fanaovana fandraharana dia misy ny niteneniko teo junior pour Madagasikara, dia misy an'ilay export club any Frantsa izay manondrana zavokatra malagasy makany Frantsa. Dia ina koa
presque mpanondrana vokatra aloha zany tena tao a dia zareo zany afaka mifanerasera tao amin'ny trano eva isan-karazany tao fa afaka mifanakalo hevitra ihany koa tamin'ny nandritra an'le valan-dresaka satria misy avy any Japon, misy avy any Allemagne, misy avy any firenena hafa zany dia fanakalotraikefa hoe raha hanao investissement ny Japon dia ahoana no tokony atao, inona ny fomba fisainana tokony hananana, ohatra misy ina koa zao le resaka start-up zao ny avy any Allemagne no namotra an'izay mana projet na crowdfunding amin'ny resaka start-up. Zany zao ny anisan'ny tena nahaliana tao zany ankoatran'ny resaka associatif, ankoatran'ny resaka sosialy. Manahoana ny fijeriny malagasy amin'ny ankapobeny, zany hoe diaspora zany, indray matsotra ny misy fomba fijery tsy mitovy amin'ny malagasy am-pielezana aty amin'ny diaspora sy ny malagasy any an-toerana. Ahoana ny fijerinao an'izay? Tena izay misy tsy fitobibijery ary araka ny teneniko teo am-boalohany teo hoe rehefa ny malagasy eto Madagasikara no mijery ny diaspora dia olona nitsoaka ny eritreretany azy, namela ny tanindrazany, olona be lesona fotsiny fa tsy hanao ninninona, olona tsy mahafantatra ny zavatra misy eto Madagasikara. Izay ny fomba fijeriny. Ny any ivelany indray rehefa mijery ny aty dia ny malagasy eo an-tanindrazana kamo, tsy mihetsika. Izay ilay hoe fomba miandry tolorana fotsiny, izay ilay fomba fijery tsy mitovy. Iny forum iny zany nantenaina fa hampiovan'izay fomba fijery izay satria araka ilay teneniko hoe naseho taty hoe manao zavatra nareo fa tsy hoe tabataba fotsiny. Manana zoatra ny olon-drehetra koa nareo, marary anareo ny zava-misy aty Madagasikara ohatra, na te hitondra ny anjara birikin'ireo nareo. Dia antenaina fa nampiovan'izay fomba fijery izay ary rehefa miresaka amin'ny olona aloha dia nandritra talohan'ny forum sy nandritra ny forum dia voaresaka foana ilay malagasy am-pielezana dia mahatonga sainany tsirairay hoe ay tokoa moa, inona moa zany ny ataon'ireo zany. Rehefa hazavaina hoe zao ny ataony aty, zao ny zavatra efa misy zany, nanao témoignage hoe miara-miasa amin'ny diaspora dia nanangana sekoly, manangana centre de soins sy ohatran'izany dia mba tonga saina ihany ny olona zany satria hitany olona hoe misy zavatra atao fa tsy hoe nanadino amin'ny Madagasikara akory. Dia antenaina fa iny forum voalohany iny dia efa nanampy amin'izay fiovana fomba fijery izay amin'ny andaliny sy ny ankilany. Izay indrindra forum voalohany iny mbola izy zany ny manaraka sy ny aoriana rehetra raha izy zay roviana indray ny manaraka, mety efa azo fantarina deny zao sady ve zany? Ny eritreretina aloha dia afaka roa taona, izay no eritreretina. Tsy natao isan-taona satria mba hamena fotoana ihany isika handinika ny zavatra ho atao, hanatanterahana izay tapaka rehetra atao, ny sosokevitra atao, satria ny sosokevitra avao dia misy zavatra tokony atao amin'ny fanjakana, asa tokony atao amin'ny fanjakana fa asa tokony ataonareo ihany koa. Ohatra hoe izahay avy aty amin'ny fanjakana mba mitady structure unique, any hoe sehatra anankiray ahafahanay miresaka aminareo. Fa raha ohatra ka fikambanana maromaro no eo dia mety habe ny amin'ny metsinanay fa maninona irakoto no resahanareo fa tsy izahay, na maninona irabe no resahanareo fa tsy izahay, ary tsy miampita koa le hafatra. Fa raha misy solotena anankiray ohatra hoe ao Canada ohatra solotena anankiray izay ianareo no manangana azy, ianareo no mifidy ny solotena ao anatiny, izay tokony isy an'izay isaky ny firenena zany. Raha afa-tsy hoe ny ao Frantsa angamba satria ngeza sy betsaka ny malagasy ao, mety hoe isaky ny faritra, fa izay zany ny irinay. Anisan'ny sosokevitra atao ihany koa hoe ho anareo diaspora tsara raha mivondrona ilay fikambanana mba hongezangeza kokoa ny vokatra azo, ary mba hivondrona ny entimanana. Satria raha ohatra hoe fikambanana anaky telo efatra manao zavatra amin'ny toerana anankiray dia zavatra mitovy dia lasa ohatra ny faninanana, tsy tena goavana zany ilay zavatra mivoaka avy eo e. Fa raha ohatra hoe fandrimbona ohatra dia samy amin'ny toerana anankiray anaovana zavatra goavana anankiray dia misy fiantraikany kokoa zay. Zay anisan'ny sosokevitra avy any amin'ny mpanatrika teo zany fa tsy avy aty aminay. Dia ho an'ny fanjakana zao ohatra fanatsarana ny
tolotra omenan'ny malagasy am-pelezana any amin'ny ambasady any mba ho atao fanatsarana service consulaire zany dia mba ho hita amin'ny tranokalan'ny ambasady ny zavatra rehetra ilaina ho aty Madagasikara raha anao fampiasam-bola na anao anangana orinasa na anao trano na hividy tany mba ho hita ao daholo izay mombamomba an'izay ary ny fanofanana ny mpiasan'ny any amin'ny Masoivo zany mba alala misimisy kokoa ny zavatra misy aty toerana ihany koa satria tsy ampy zany ny information omena azy ireo dia izay ny angatahana atao zany moa satria nisy valandresaka anankiray zao tao dia ny avy aty amin'ny fanjakana fotsiny teo no namelabelatra teo amin'ireo zavatra rehetra manahirana ny malagasy any ivelany any dia tamin'izay no nivoaka ny sosokevitra hoe izany rehetra valiteny azonay zany mba avoay amin'ny tranokala mba hampafantaro ny Masoivo izay matetika moa ndraindray tsy miampita le fanazavana dia tsy hisy afaka mamaliny any izay amin'ny ankapobeny. Satria mbola tena hoe iresaka sy ihany eto fa manapetra ihany koa ilay fotoanantsika. Asa raha misy afatra na famitinana entinao amitinana an'izay zavatra ilay voalaza teto izay androany? Famitinana ngamba dia hoe satatra am-bavarano ihany aloha ny forum voalohany iny mantenaina fa ny manaraka eo dia hisy entana misimisy kokoa isika rehetra hisy kokoa ny fandraisan'ny malagasy am-pelezana tanana fikarakarana azy amin'ny lafiny arakevitra ary dian'izao dia manentana sahady izay satria ny sosokevitra ny tolokevitra rehetra nivoaka tamin'ny forum iny araka ny efa nilazaiko ombenombeny dia entina hiaingana anaovana ilay politika nasionaly ho an'ny fampandraisana anjaran'ny malagasy am-pelezana fampandrosoana Madagasikara. Efa manomboka tamin'ity herinandro ity izahay dia efa nanomboka mandrafitra azy misy fiarahanay miasa moa amin'ny Union Européenne izay manampy anay mijery hoe izao ny fanao any amin'ny firenena ohatr'izao mandrafitra an'izay sy manampy anay ihany koa amin'ny fanaovana fakakevitra avy any aminareo ka isy izay fakakevitra izay manomboka amin'ny taona vaovao iny fakakevitra ho antsika any amin'ny firenena tsirairay avy any na amin'ny alalan'ny Masoivo na amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera ohatran'ny Facebook na ny internet isy zany ny fanakalozan-kevitra hoe inona ary no atao anatin'izay politika nasionaly izay satria tsy ny rehetra ny tonga taty Madagasikara tamin'ny forum ka fiaingana fotsiny ity tolo-kevitra ity fa antenaina ianareo no ameno an'izay politika izay volavolan-kevitra anaovana an'ilay politika nasionaly izay dia manainga anareo mihitsy mba handray anjara mavitrika amin'izay fanakalozan-kevitra ho atao. Eka dia misorana be tabe ianao Ramatoa Lanto Rajarzafy izay tsy aivina fa talehan'ny départementan'ny diaspora eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Sorana be tabe ianao nanaiky nitafatafa teto tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra betsaka nanasa ihany koa ary raha tsy misy ny firesahana ohatr'izao ngamba tsy afaka mandroso isika fa dia antenaina isy matetitetika. Eny ary dia misaotra betsaka tompoko dia mampamangy antsika rehetra. Eo veloma tompoko. Dia izay zany tompoko ny fandarana izay naroso tamintsika anio manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Muzika zanu wefu yana kavini raisika ano malagasi za malagasi baba sireni chika malagasi ulwareka chika jabi andawi tambanja andawi avana adizainti sara resankina nueri seni sara gyote averi lumba sari njinja Tiavana Nazarina, Yunutarinjinde, Tiavana Nazarine. Tis politique, tis reste vivavan, tis yatudai, fanjai tanana, yanaro abiti, yanaro abiri, don't want it tis baga, malaga,
havanana mampalaza ny malagasy afatra dadilahy e tiavininao nin'olotry amiane Ni malagasy navutina mainty havako abe zao baka ndrefa ia baka antimo ndao ifankatia sananino nalelay nampela ndao ivamela sikaraivankolo andao mifandamoro Iray fo, iray sainy, iray vatsy, iray ihany malagasy, iray ihany ka naoviana ho gato ny tany aviky fiariako. Ninona firazanana tsy mampaninona ndao iavana siasia taovisanatry fitiavana no sefo fitiavana no sefo fitino mampiriary fitiavana no sefo yesavinangu maro havako aby watika tingana watika ndrefanani ati mwafaratsanenene suaviraina uye tsara mifankatie nisua na tsara ni razambe ni gasy fiavanagna firaisankina fifandeferagna no tsare samy tompony nosity ny faindrena dia miaraka mifandefitse haitagna fiadanagna